Sebavao afatateraka kosa indraiky misy ny fivarotana ireo vehivavy malagasy any Chine fitahan'ireo olona na orinasa manolotra asa ireo olona miasa teny amin'ny fivarotana ireo vehivavy na ihany koa tovovavy malagasy izay ampanantenain'izy ireo asa ho an'ny toerana araka izany diso fanantenana ireto tovovavy tonga any Chine ireto ravaka Randriamanalina no mitondra ny andindim-baovao Saramamra Samoly. 10 sy 10 alina yuan ny tovovavy mainty hoditra ary 9 alina yuan ny tovovavy fotsifotsy. Io no tetibidin'ireo vehivavy malagasy amidin'ireo olona manao fanondranana tsara-dalàna ny vehivavy malagasy any Chine. Ireo lehilahy manana fahasembanana ara-batana toy ny fahajambahana, fahasembanana eo amin'ny tongotra ary fahasembanana ara-tsaina no ividianany fianakavian'izy ireo ny vehivavy malagasy. Raha ny fanazavana tsy mety manambady lehilahy sinoa ny vehivavy sinoa any toerana ary tsy manana trano lehibe sy tsara tarehy. Indrindra aloha ny fomba nalalana andreo vehivavy ireo dia sur Facebook le mangataka namana hoe ami dia niaccepté ny ankizy tamin'izay fotoana izay dia rehefa niaccepté dia lasa minamana dia tiana manamariketona fa ireo vehivavy ireo aloha vehivavy nandeha niasa nandeha tany ivelany tany Dubai sy Koweït dia tany ireo ankizy ireo no niasa dia nahita hevitra ihany koa hoe ndeha koa ako mba hitrandraka ankizy hafa sy ny karazany ao anatiny ao. Ndray amin'ireo vehivavy ireo mipetraka any toerana antsoina hoe mamitiana efa manambady sinoa mananjanaka kely amin'ilay sinoa izy ary ny ravaviny le anankiray zany no mpanatitra manao va-et-vient an'izay ankizy azony mandeha makany Chine rehefa avy eo dia io no nazahoany an'ilay namana zany rehefa avy eo dia nitarika anazy nanenakany mikarakara ny taratasy rehetrarehetra io ankizy vavy ireo ihany no mikarakara ny taratasy ny lany fa ny frais no etoany fa ny fomba fiasan'ny olona zay mpamarina olona makany amin'ny fanandevozana dia raha vao tonga any amin'ny toerana passeport ny aloha nalainy voalohany mba tsy afahan'ilay ankizy miasa dia araka ny fitantaran'ireo ankizy ireo dia hoe misy partenaire na misy associé miaraka aminazy efa sinoa olona matanjaka be hono izy io ary raha raisiny ary n'ilay ankizy ohatrany hoe matsipo fotsiny zany rehefa raisiny amin'ny sandriny sy ny karazany zany ampitahorony sy terrorisé ny ankizy hoe tsy maintsy mamerina frais. Ity vehivavy 17 taona ity dia isan'ireo vehivavy malagasy efa lasipotra tamin'ity fivarotan'olona ity izay terena Anambady sinoa mipetraka amin'ny toerana lavitra ny renivohitra ny Chine. Anao mpandroso sakafo tamina toeram-pandraisam-bahiny iray any Chine mandritra ny 3 volana noho ny fanarahany tamin'ny vehivavy iray izay nifandray taminy tamin'ny alalan'ny Facebook. Ny 13 septambra 13 sy roa teo izy no andao Madagasikara ary rehefa tonga tany toerana nefa dia niasa 2 volana sy tapany tsy nandraika rano izy no rehefa tonga teo amin'ny 7 volana niasany kosa no niterena Anambady lehilahy sinoa iray 17 taona monina amin'ny tanàna antsoina hoe Sioane. Nandositra ny toerana nisy azy tamin'ny alalan'ny fanampiany vehivavy malagasy hafa hiara ny fanambadiana tsy an-tsitrapo ity tovovavy malagasy ity. Lundi mandeha ary sisy nekisa atao cotisation dia mandeha indry miaroa le fandray andro mialotsy roa andro alohan'ny andehanako aloha za le madama efa tonga sy le associé dia netiny zareo za tany dia mandeha tany eto dia hoentiny amina tomobile dia tao aloha mandeha dia efa mandeha dia hoentiny anaty alala be tany mangina be dia nanontany anay izy aloha ody sa hijanona dia ahoana ody sa hijanona izy dia raha ody hoa za dia ahoana moa raha hijanona dia ahoana raha mody izy dia payana daholo ny dépensako dia otrina ho azy ny dépense zany dia 40 000 ariary izy dia izy hoe meo roa andro ary ho za aloha eritreretana na andeha na hijanona dia fa zaho ary tsy raha fantatro hoe anamidinareo aho za tsy nandeha taty dia izy hoe tsisy roa andro zany izy fa zao dia tonga dia teneny meo roa andro aho za eritreretana zao dia zao meo roa andro aho za eritreretana eny ary izy avy eo zay nandeha izy ndeha akavolana ankizy hafa ndray misy ankizy iray hafa zany fa zay vao hitako le ankizy hitako milasy misy anazy alavitra be ambanivohitra be mbola ambanivohitra misy an'le misy anay azy dia avy eo ankizy ary mbola niteny hoe fa vola inona foana ty madama ozy izy le ankizy vola tsisy vola mihitsy tsisy telefona tsy azo tsy telefona tsy nefa alainy tsy afaka mihitsy fa amin'ny ankizy mana telefona no fampetsona ty
tetaiza nahita vola nandehananao métro misy ankizy ray zay zao mba hoe zay mba manana vola mba efa omeny le vadiny vola de tany aminazy any mindrana sy manao cotisation zay sy ny ankizy tao alendry mandefa ndre misy direct koa de rehefa tonga ty Madagasikara dia inona nataondry promettre ny ankizy indreo ianao promettre ny ankizy hoe mba anafitra ny ankizy any zany hoe tiana amin'ny fanjakana malagasy nanampy an'ity tovovavy ity tamin'ny fampodiana azy ny ambasady Madagasikara tao Beijing izay nikarakara ny antoto taratasy rehetra na fanody ary nanampy betsaka azy tamin'izany ihany koa ny namany iray izay nifampitafa taminy tamin'ny alalan'ny Facebook. Raha nambaran'ity vehivavy ity dia nisa 13 maravavy ireo vehivavy hita amin'ny maso fa hiarany tranga amin'ny fanambadiana tsy an-tsitrapo any toerana ary mitondra voaka avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny namany izay nifandray tamin'ny SPDTS tamin'ny alalany Antsataroby kosa dia nilaza fa manodidina ny 30 eo izy ireo amin'izao fotoana izao ary miparitaka amina toerana mavoatra ny Chine avokoa. Efa misokatra moa fanadihadiana mikasika ireo orinasa mpandefa mpiasa ny Chine sy ireo olona miasa tena amin'ity sehatra ity. Ny tranga tahaka izao dia tafiditra ao anatiny tsy fanajana an'izao ny vehivavy kanefa Madagasikara dia efa ninoso ny fifanarahana tany CEDAW momba ny famongorana ny herisetra na amin'ny endriny na amin'ny indrininy. Teo anelanelany volana Aogositra 13 ka hatramin'ny volana Febroary 14 teo dia ny totaly 320 ireo mpiasa trano avy any ivelany napodiana ka ny 5 tamin'ireo no niraisy ny SPDT Santanana rehefa tonga teto Madagasikara.